La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Nulchanao ni fampalalam-baovao. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Nulchanao ni fampalalam-baovao. Roambe folo taona katroka androany raha fito febroary 2024 raha izay namoizana aina malagasy maro androany nisy ny fanateram-boninkazo teny Ambotsirostra nataon'ny filohan'ny Repoblika. Nitombatra ny olona mampiasa raokandro malagasy sokajin'olona maro ihany koa no manjifa azy araka ny fanadinana natao tany Antsirabe. Isan'ny tena be mpanjifa ny katrafaisiny averotany. Maresaka iraisam-pirenena ampolo no maty 50 tsy hita popoka izay nivoakatry ny tondra-drano izay nateraky ny fisarahana ranomandry avy amin'ny tendrombohitry Himalaya any Inde. Ny andineo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy taona vao eto amin'ny Kultivika Manasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao roa folo taona katroka tamin'ny ity androany ity raha 7 febroary 2024 raha izay namoizana aina malagasy maro. Androany nisy ny fanateram-boninkazo teny Ambotsirostra izay nataon'ny filoham-pirenena miantarandriana io. 7 febroary 2024, 7 febroary 2024. Feno 12 taona androany ilay raharaha namoizanan'olona maro teo anoloan'ny lampam-panjakana Ambotsirostra. Taky ny taona lasa nanatotosa fanateram-boninkazo teny an-toerana ny filohan'ny Repoblika sy ireo manam-pehefana tompona andraikitra ary olom-boafidy sy olom-pirenena maro. Nanamafy ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Andry Rajoelina nandritry ny lahatenina taony fa tsy avela ho raraka ny tany ny tolona sy ny fitiavan-tanindrazana. Mbola manakoako ao an-tsofina ny feomasy miresidresitra mikikika an'ireo mpitolona ary namonjy antsika marotsora maro. Betsaka amintsika mbola mitondra takaiky. Mbola tsy mikatrona ny fery ary jerevo ny Solange raha 13 taona no namoy ny ray teto amin'ity toerana ity. Noho ny fifampitsinjovana, noho ny fijerevana ny ho avy tsaratsara kokoa. Tsy ho ataontsika raraka tany ny raha latsaka teto amin'ity toerana ity. Androany isika dia manao akanjo fotsy. Ny antony dia tsotra, madio ny saina, madio ny fo. Afatatr' Andriamanitra ny zavatra rehetra satria matotsika androany ny tatana ny firenena dia fatany nasoan'ity firenena dia matombola miverina ao anatin'izao lato zao tsika tokoa. Namafisiny ihany koa fa tsy maintsy handroso i Madagasikara. Tsy mendrika antoezavatra toy ireny intsony ny vahoaka malagasy satria dia tao anatin'ny maizina, tao anatin'ny rano, tao anatin'ny orana
tao anatin'ny firy tao anatin'ny tomany zany no nampiananatsika teto amin'ity toerana ity. Ankehitriny dia efa miposaka ny masoandro ary araka ny lazaiko anareo toa tsy aminao raraka tany ny raha latsaka tety isika. Amin'ny fiainana dia misy ny ratsy, misy ny tsara, misy ny maizina, misy ny mazava, misy ny te androtana, misy ny te anangana, misy ny te ampandroso, misy ny te anakana. Isika tsy anaiky ho resy ny ratsy, fa hofanitsika soa ny ratsy, hofanitsika miasa ny ratsy, afoky marefa Madagasikara populasy. Ninona ny esorana tamintsika, ny ainy ny avatsika no vonono. Ny avatsika ny rahalahtsika ny raitsika, fa misy zavatra anankiray tsy afaka isoronao amintsika dia ny fitiava-tanindrazana, ny fitiavana-mpandroso amin'ny firenena ity ary ny fitiavatsika any Madagasikara zay manalatsika. Miroso isika ary tsy janona intsony raha tsy tafita ny Madagasikara. Hatramin'izao raha ny tantara tsy mbola fantatra ny marina na izay tena isan'ny namoy ny aina nandritra io fotoana io. Isan'ny mampanontany tena ny mpanara-baovao ihany koa ny nisian'ny fitifirana variraraka tampoka tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana. Raha ny nambaran'ireo vahoaka nanatitra voninkazo amin'izao fotoana izao ny andraindra ny fampandrosoana ny rehetra. Tsy vahaolana ny korotana sy ny adala politika araka ny fanehoan-kevitry ny Praiministra teo aloha Monja Rondefy tamin'ity androan'ity teny Ambotsoroera. Firosoana amin'ny fampandrosoana no tokony ho atao raha ny fanazavana hatrany. Miantarandrianay. Fijerena vahaolana miaraka manoloana ny fahasahiranana samihafa iainan'ny vahoaka no tokony holofosan'ny rehetra ankehitriny, hoy ny Praiministra teo aloha Monja Rondefy raha nanontaniana mikasika ny toetra raha misy amin'izao fotoana izao. Tsy amin'ny alalan'ny ady politika no ahafana manatratra ny tanjona fa ny fiarahana mitady vahaolana raha ny nambarany. Nefa ny tena marina dia hoe mahantra ny vahoaka malagasy ka ny famendrofendrona foana ny vahoaka malagasy ao anatin'izay fahasahirana izay dia veriko fa tsy izay no mendrika ny vahoaka malagasy fa tokony miarakantsika mitady hoe inona ny vahaolana maharitra hoentina ampandroso an'ity firenena ity. Tsy izany hoe tratra ny tanjona io iarahantsika mahita fa hoe mbola sahirana ny vahoaka fa mila manahoezaka isika anatrarana foana an'izany tanjona izany. Ny fahotana dia ny fitsambikinana mikiky na ny hoe mody tsy mahita ny zava-misy manjo ny vahoaka malagasy manerana ny nosy. Ka iarahantsika mahita zany fa atao hitady vahaolana. Ny vahaolana dia everiko hoe tsy ady saritaka politika satria Madagasikara dia tsy mendrika ny atao inona moa ty fampisarin-gotana ohatran'ny baolina na sanatrin'izany ohatran'ny tsy naikena ny vahoaka malagasy fa kosa mendrika azy ny tokony ho tompoina omena fahafaham-po ary omena an'izany fampandrosoana maharitra izany. Mbola azo atao tsara zany. Namafisany fa tsy ho very anjavona ny tolona nataon'ny vahoaka malagasy ny taona 2024. Tantara tsy afaka tsain'ny malagasy ary isana namarika ny tantaram-pirenena ny raharaha 7 febroary 2024 izay nisina avon'olona teny Ambotsoroatra. Maro ireo namony ainy nandritra izany betsaka ihany koa ny naratra mafy sy nitondra atakaitra Biramarandriamanana. Sabotsy maraina ny 7 febroary 2024 vahoaka n'arivony maro no namen'ny kianjan'ny 13 Mey. Maro ireo tompon'andraikitra samihafa nandray fitenenana teny an-toerana nandritra io maraina io. Isan'izany ny filohandry Rajoelina izay be ny tanàna n'Antananarivo tamin'izany fotoana. No mafisiny tamin'izany ny antony hetsika dia nisy ny fiovana eto amin'ny firenena manoloana ny fanararaotam-pahefana nataon'ireo tompon'andraikitra ambony tany aloha. Eo ihany koa ny mikasika ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny. Taoriany nanomezana ny andraikitra Praiministra lehibe ny Gouvernemanta Tetezamita ny Monja Rondefy ny andron'io. Tapa-kevitra ny roso amin'ny fametrahana azy teny amin'ny lapam-panjakana Ambotsoroatra ireo vahoaka teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey, niaraka tamin'ireo mpitarintolona sy solombavam-bahoaka samihafa.
Rehefa vory-lanina teo amin'ny araben'ny zaridaina n'Antaninarenina ireo vahoaka, mpitandro ny filaminana maro no nanakana azy ireo tsy azo ny lapam-panjakana. Nisy araka izany ny fifampiresahana nataon'ireo mpitarintolona sy ireo mpitandro ny filaminana. Nandritra izany no nanambaran'ity farany fa faritra mena ny lapam-panjakana ka tsy azon'ireo vahoaka androsoana. Minitra vitsy tao aorian'ny fifampiresahana rehefa nandroso ny kisaka niditra tao an-dapa ireo vahoaka. Nisesy avy hatrany ny tifitra avy ao anatin'ny lapam-panjakana. Niezaka namonjy ireo mpiara-pitolona namany voatifitra ireo vahoaka. Tsy naharaka ireo toeram-pitsaboana toy ny tetsy amin'ny Asiera. Maro ireo namono ainy ary maro koa ireo naratra sy nitondra takaitra mandraka ankehitriny. Tsy aivina ny fitakinan'ny fanaovana teto amin'ny firenena, ny ananana fiainana tsara kokoa ary ny fiandrandrana ny fandrosoana no isan'ireo nahatonga ny hetsika 7 febroary 2024. Lafa mavao hafa kosa indray dia olona efatra indray no fantatra fa namony ainy teto Madagasikara vokatra ny valinaretina Covid-19 tato anatin'ny herinandro raha nitatitra izay navoaka ny CCO tamin'ity androany ity 5,9 no voamarina fa mitondra ny tsimikaretina raha toka 5,7 ireo sitrana soamantsara araka ny antotanisa izay atrano dia 5,9 ireo mbolina manaraka fitsaboana ankehitriny. Ny vaovao kosa indray dia ho tanterana ny 13 hatramin'ny 15 ny volana Martsa ho avy izao ny fifaninanana idirana eo amin'ny sekolim-pirenena momba ny fandrarahany fonja ao Tomasina Evy Richard. Raha nahemitra trano noho ny valinaretina Covid-19, ny 13 hatramin'ny 15 ny volana Martsa no tontosaina ny fifaninanana idirana eny anivon'ny sekolim-pirenena momba ny fandrarana ny fonja. Mpianatra ho mpandrarany fonja 500 no raisina. Miantso ny mpifaninana na feno ny antotan-taratasiny tamin'izany fotoana araka izany ny tale jeneralin'ny sekolim-pirenena momba ny fandrarana ny fonja. Anaraka ny toromarika momba ny vizotry ny fifaninanana. Izay zany no iantsoako an'ireo mpifaninana rehetra izay nandefa antotan-taratasy tamin'izany fotoana zany mba anara-baovao ary koa hijery petadindrina eny anivon'ireny fobe party ny fandrarana ny fonja manerana ny nosy ireny sy eny amin'ireny fonja izay hita manerana ny nosy. Efa any ny filazana mahakasika an'izany fifaninanana zany izay ho tanterahana ny 13, 14 ary 15 Marsa 2024 ho avy izao. Manao antso avy amin'ireo tompon'andraikitra isan'ny tokony sy ireo mpifaninana ihany koa ny tale jeneralin'ny sekolim-pirenena momba ny fandrarana ny fonja. Iadina mety ho endrika kolikoly mandritra ny fanadina mpanjakana. Ararotoka ihany koa ty fotoana ty mba anentanako ny tsirairay na ny mpifaninana zany na ny fianakavian'ny mpifaninana na ny tompon'andraikitra rehetrarehetra miankina amin'ny fanjakana na tsy miankina amin'ny fanjakana ny amin'ny ady amin'izany atao hoe kolikoly zany. Ka eto ny tenako dia mba nararoatra miantso anareo mpifaninana rehetrarehetra indrindra ny fianakavianareo mba tsy ho voarebireby ianao voafitaky ireny pisolopy izay mety tsy ho tery lalana, hitady lalana etseroa, ampanantena ny zavatra tsy misy. Raha manodidina ny 3 alina ny voafonja manerana ny Madagasikara, tsy masahana izay ny mpandrarany fonja hatreto. Raha ny fenitra iraisan'ny pirenena, mpandrarany fonja iray no miambina gadra 5 raha toka gadra 20 no sahana mpandrarany fonja iray eto amintsika araka izay taremarika izay. Mihoatra lavitra noho izany ny zava-misy amin'ireo fonja sasany toy ny ao an-tanimora izay mety ho tonga hatramin'ny gadra 100 ho anam-piandro fonja iray. Tafiditra anatin'ny paikady amin'ny fanatsarana ny sehatry ny famonjana indrindra ny fanamafisana ny faharamaso araka izany amin'ny fampitomboana isan'ny mpandrarany fonja. Tonga amin'ny fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay atatsika mahakasika ny rokandro malagasy. Eo ihany koa ny fandaharana vaovao eto amin'ny Cool TV dia ny afatry ny hira rehefa avy eo ary. Saint-Valentin, fais le plaisir avec Aime-vous l'avance.
M-vous l'avance jusqu'à 500 000 arrières. Immédiatement, ouvert à tous et sans dossier. Tapez vite le dièse 111 étoile 1 dièse. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. Moi, j'ai ma passion. En tant qu'étudiante, étudier à distance me permet aussi de réaliser d'autres activités. En termes de qualité ou de professionnalisme, je mise pour le CNAM. Nos diplômes sont sanctionnés par un diplôme d'État français de renommée internationale et est reconnu par la fonction publique. Je confirme les propos de notre administrateur général. Nos diplômés, nos ingénieurs occupent des situations prestigieuses liées à leur formation d'excellence. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Miditra ny tapany faharoan'ny vaovao isika. Nanatateraka fambolekazo sisin-dalana amin'ny 7 kilometatra tany Ambatondrazaka ny mpanao gazety tany an-toerana. Ankoatra ny fambolekazo anomezana endrika ny RN 44 no tanjona tamin'ny Zany Yves Richard. Sisin-dalana amin'ny 7 kilometatra manodidina anambandrika Ambatondrazaka Androany no nanantanterahany mpanao gazety any an-toerana fambolekazo. Akasiasy érable izay karazan-kazo avy ao Kanada no novolena. Ka lolo Madagasikara teo aloha nanomeny zanakazo ny talepatra serasera tsy ny kolotsaina any an-toerana no nitarika ny asa. Tsy afa-misaraka amin'ny fikoloana ny tontolo iainana ny sampandrarany ministerany fambolena sy ny fiompiana ary ny jono. Ny fametanana tamin'ny mpanao gazety ny minisitra tompona andraikitra nandritra ny fandalovany tany an-toerana. Nambarany fa fihetsika tsara atao modely ny fandraisana andraikitra ny mpanao gazety toy izao, indrindra manoloana ny ambana maro mianjady amin'ny tontolo iainana. Hitantsika zao fiantraikan'ny fatapahany ala, fanapakapahana ny hazo dia tsy fisian'ny orana satria fantatsika rehetra fa mifaningotra tanteraka ny zava-maniry indrindra ny ala sy ny rotsakorana akoatra ny fivaovan'ny toetrandro fa zay ny tena hoe atolotrezaka. Dia manome ohatra anareo dia mampirisika anareo zahay tena hoe avy amin'ny gouvernement zay famposihana zay mba ho modelitsika ho an'ny mpiaramonina rehetra satria tena ny olom-pirenena rehetra tokony mandray anjara. Ankoatra ny fandraisana anjara ny mpanao gazety any an-toerana amin'ny fanambo mahakasika ny fandrakofana ala ny Madagasikara, ny anomezana endrika sy tazomana nofotany tsy koro ary ampatezany lalam-pirenena fa 470 no isan'ny tanjona anatin'izay. Mitombo hatrany ny olona mampiasa ny raokandro malagasy, sokajin'olona maro ihany koa ny manjifa izany araka ny fanadinana natao tany Antsirabe. Isan'ny be mpanjifa ny Katrafay sy ny Aferotany. Kolo TV Antsirabe. Maro amin'ireo zava-maniry eto Madagasikara no azo hitsaboana aretina maro ary efa fampiasan'ireo taolo fahiny izany rehefa toditsy fahasalamana. Ohatra amin'izy ireny ny ody fery, ny ody ozatra, ny ody vavony, ny ody farasisa sy ny sisa. Ao ireo karazana raviny izay atao tambavy, misy ihany koa ireo tapakazo izay samy manana ny hanitra ho azy. Mpivarotra raokandro malagasy iray eto Antsirabe no tafarisaka taminay tamin'ity anio ity. Maro ireo mpanjifa no tonga eto aminy ary teto avokoa ireo karazana ravikazo sy tapakazo. Ny asan'ireo ravikazo ireo zany dia misy ody vavony, misy odina coronavirus, misy odina farasisa, ody alo, fitsaboana sady ferovatena, vavasarotra. Misy le olona voanyrody dia maka mandrava sarotra zany dia ambolazy dia io ny voana vavoraka rona io ny voana dia afaka le rody iny raha ohatra hoe misy rody zany kokisana le izy dia atao amin'ny rano dia sotroina tsisy fetra fa atao rano sotra ohatran'ny dite. Misy lo tanao le misy voaniangatra le olona dia resaka tambavy zany no tena mahafaka azy. Zay zany resaka tambavy efatra karazana le izy dia atao rano litatra sy tapany zay dia zay no atao rano dia eraka ny kopy maraina tandro hariva. Ny mandrava sarotra ny be faroratra ary ny maro rantsana sationany amin'ireo ody biby no azo atao ody kankana ho an'ny ankizy ihany koa. Ny ody biby indray zao mandrava sarotra dia be faroratra dia maro rantsana zay ody biby sady ody kankana. Le ho an'ny maindrika reny.
rehefa biby izany dia afaka an'izay aby. Amin'izao vanim-potoana izao dia ny aferitany sy ny katrafay ary ny kely mavitrika, ireo no anisan'ny tena be mpanjifa eto aminy. Ny katrafay ohatra dia anisan'ireo vosikajy ao anatin'ny odiozatra izay manala avizanana. Ny odiozatra katrafay dia andy, dia vahana malina. Zay ny odiozatra. Izao aloha dia be mpanjifa izao katrafay aloha izao no tena mandeha dia ilay aferitany. Dia raha tsara dia kinina fotsy. Misy andron'ny olona ilay vizabizaka dia misy ataon'ny olona odiozatra. Ilay marary lamosina reny. Tsy ny tapaka sy ny ravina ihany anefa no azo hitsaboana, fa ao ihany koa ny voan-javatra maro samihafa. Anisan'izany ny odigoty, ny ranomena, ny vakana. Na goty izany fito atao ranoretira sy tapany. Resaka voaka ao Ambatolagnaka ilay izy. Vakana resaka anaovan'olona trano, dia mesaka anarimamolam-bitana, dia mesaka andronin'olona izany ilay izy. Raha fery indray izy dia ody fery. Misy atao hoe maimbo kely izay dia izay no ataon'ny ody fery. Mora fery tena tsapaka izany fa misy farasisa dia misy ravina anadray soa izay kosehana ohatra amin'ny parako dia iny no araraka eo sady anasana azy. Na tsara ilay izy dia be dia be no very eto aminay mahatsara azy. Ka misy atahorana izany ireo, tsy misy zavatra mahafatana na ny ray azy, zavatra fitsaboana olona avy izany ireo. Araka izany dia maro ireo tombontsoa azo avy amin'ny zavamaniry efa fahitantsika amin'ny andavanandro eny arehetra eny no azo hitsaboana sy manasitrana aretina maro. Lafim-baovao hafa kosa indray dia hoarahnao anio alina amin'ny 9 ora latsaka 10 minitra eto amin'ny Kolo TV ny fandaharana ny afatry ny hira, fandaharana ara-kolontsaina hanomezana sehatra ireo mpanakanto malagasy. Abraham Randriamanana. Efa ela mantsy zay nampitana afatra zay tamin'ny alalan'ny hira 7 amby 7 taona. Misy fatombohany daholo zavatra rehetra dia ity zany le fanombohany satria raha tsy nisy an'ity hira ity dia tsy tonga tetsika androany. Raha vao maraina dia lasa ny fisainana, mifantokato an-tsaina ny tena adim-piainana. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray ampolo no maty 50 ny tsy hitapopoka. Izay no vokatry ny tondra-drano izay nateraky ny fisarana ranomandry avy any amin'ny tendrombohitry ny Malaya any Andifanady. Ny trangana tondra-drano goavana vokatry ny fisarana ranomandry avy amin'ny tendrombohitry Malaya tao Inde. Efa 10 ny maty ary mihoatra ny 50 ny tsy hitapopoka. Raha ny tatitra farany voaray mombizay. Isan'izany mpiasan'ny tompam-pamatsin-drano anjatony namitahiraka manodidina. Nandravarava ny manodidina azy ny rano vokatr'izay ary saika nitondra faisana avokoa ny tanàna nandalovany. Itosia mafy hatrany ny tranga toy izao raha tsy voafeny fiakarany maripana. Ny ao Himalaya izay eo amin'ny larana 7 amin'ny toerana manana tahirana ranomandry be indrindra maneran'ny tany. Araka ny tombana nataon'ny lopikaroka, valavitrisa taonina ny rano efa very tamin'ity toerana ity. Atahorana ho tsy tazana intsony ihany koa ny 5,7 ny ranomandry ny Himalaya hatramin'ny taona 104 raha mitony fiakarany maripana toy izao. Maro mety ho fiatraika an'izany toy ny haitany indrindra ny fahamaroan'ny loza voajanahary toy ny tranga tany an-toerana ity. Manainy mbola hitombony tarehimarika mahakasika ny olona maty tsy hitapopoka vokatry ny loza ny tompon'andraikitra ny an-toerana. Ankoatra ny fampiasana angidim-bisiny maro hafa, mpitandro ny filaminana manodidina ny 100 hatreto no efa nahetsika anao ny asa vonjovona any an-toerana. Dia izay mamarana vaovao tamin'ity androany ity ankasiany ianao nanaraka izany soafa tsara atao.
Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Vous a présenté Ni Vavo. Nanulchanote ni Fampalalambao. La 4G Batelma vous a présenté Ni Vavo.